hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tombontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa tonga izao faran'ny herinandro izao. Misaotra indrindra satria tsy voatanisa eto no nataonao nanomboka ny alatsinainy ka hatramin'izao. Misaotra Tompo, dia engany amin'izao faran'ny herinandro izao Tompo dia afaka hiomana hatrany izahay. Andeha hiaona aminao any am-piangonana Rahapitso, Rahasitraka ao. Dia apetraka eo am-pelantananao izany amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Arak'izany ry havana dia andro fimanantsika ny sabotsy tahaka an'izao. Hiaona amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy zanany ary ny fanahy masina indray isika any am-piangonana Rahapitso. Mana ary apetrao amin'ny Tompo ny fiainanao. Fanaontsika rehefa sabotsy tahaka an'izao koa dia mifidy an'iny soratra masina iray amin'ireo telo izay voalahatra ho vakiana sy ho toriana ao am-piangonana. Anio ary dia novidiana ny Exodosy toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 14. Dia nandrahan'Andriamanitra an'i Mosesy mba hanafaka ny olona. Andeha vakiana ny Exodosy toko 7 andininy 10 ka hatramin'ny 12. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Koa avy ankehitriny ianao irahako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa no nakany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egypta? Ary hoy izy, ombanao tokoa aho, ary izao no famantarana ho anao fa izao no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egypta ny olona dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Amen. Ireto misy hevitra telo azontsika avotra ry havana farafahakeliny eto amin'ity andinin-tsoratra masina izay nivakiantsika anio ity dia manomboka amin'ny toko 7 ka hatramin'ny 14 fa ny 10 sy ny 12 amin'ny Exodosy toko 7 ilay novakiana teo voalohany. Ahitana ny toetran'Andriamanitra ity dia tsy inona akory fa ilay Andriamanitra mahita sy mihaino ny fitarainan'ny olona. Mangoraka Andriamanitra ka dia izy mihitsy no nanapa-kevitra hamonjy ny olona. Faharoa, manoloana ny hevitra ho fandavan'i Mosesy irahana dia nanome toky Andriamanitra fa tsy handeha irery izy. Hitantsika eo amin'ny andininy 12 izany, hoy ny Tompo, ombanao tokoa aho. Ary fahatelo, efa misy sady ny famantarana mialoha fa ho tanteraka rehefa manaiky ho irahana i Mosesy. Tsy inona akory izany fa hoy ny Tompo hoe hanompo an'Andriamanitra hanao fampiompivavahana ho azy eo amin'ny tendrombohitra io ny vahoakany. Midika koa izany fa tena ho tapitra ry havana hifarana ny fanandevozana izay nenan'ireto vahoaka reto ny olon'Andriamanitra tany Egypta. Ry havana, efa tojo tahaka an'izao ve ianao tamin'iraka nampanaovy ny Tompo anao tahaka an'izao nataony Mosesy izay azo ambara hoe very hevitra havita ny iraka hampanaovy ny Tompo azy ve? Inona avy ireo avy aminao ka mampisalasala anao? Ary farany, iza na inona no nandresy lahatra anao ka nahatonga anao handeha hanao ny iraka nandrahan'ny Tompo anao? Dia mety ao anatin'ny fiangonana izany ny idiranao any amin'ireo voanera sy andraikitra samihafa manomboka amin'ny fanompoana ny diakonina sy ny sisa. Eny, ireo any amin'ny sampana samihafa koa ary sy ny aniko manokana no mety iraka handrahan'ny Tompo antsika andeha hanao tafika masina hitory ny filazantsara mialo eo amin'ny toerana izay misy anao ka mandeha any amin'ny toeran-kafa izay mety mbola tsy fantatrao mihitsy. Efa nandalo olana sy tebotebo-tsaina ary indrindra handray fanapa-kevitra tahaka an'izany ve ianao? Ary iza na inona no nanapa-kevitra anao ry havana? Fa zava-dehibe izany amin'izao fandinihantsika ny hoe manaiky ho iraka ny Tompo izao dia haka ohatra ny amin'ity nandrahana Mosesy ity isika. Amen. Vavaka ary isika. Raha sitraka ao Tompo dia mbola tianao koa izahay hirahanao tahaka ny Mosesy.
koa aoka tsy hijery ny tenanay izay, fa handray kosa ny toky izay nomenao fa omba anay mandrakariva ianao, ary misaotra Andriamanitra fa mahita sy miaina ny fitarainan'ny olona ianao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako, amen.